Ara-painandrenao manaraka ny fandaharana ARAMASO amin'ity anio ity fandaharana izay apatsahivana antsika anasana solombavambahoaka iray isan-kerinandro. Amin'ity andro an'ity dia ny député Nicolas RANDRIANASOLO no vahiantsika député tao lany tao amin'ny Distrikan'i Betroka. Faly mandray anao Andriamatoa solombavambahoaka ary misaotra ihany koa nanaiky ny vahiny tato anatin'ny fandaharana ARAMASO. Ia miarabanareo zany amin'ny fandaharana ARAMASO no ny fitenay eto miarahaba ny vahoaka malagasy koa ary miarahaba ny vahoaka manaraka ny fandaharana reo ty. Tompo. Rehefa manaraka ny anao manjeritsika dia re matetika ihany koa zany député Nicolas RANDRIANASOLO zany. Misy anefa ireo maniry ny afantatra momba anao sy ny hoe inona ny tsara ho fantatra momba zany hoe député Nicolas RANDRIANASOLO zany inona na risika anao ihany koa hiroso tao anatin'ny tontolon'ny politika. Voalohany moa zany tenako anarako loatra anarako feny dia hoe RANDRIANASOLO Jean Nicolas teraka tamin'ny 1973 tany Anakafy ambanivohitr'i Betroka. Zay mananjanaka manambady mariazy efatra ny zanakany roa lahy roa vavy mbola velo ny ray aman-dreniny ray fa ny reny efa maty ary ny tenako moa dia zanaka mpamboly zay avy any ambanivohitra tao Anakafy koa fa minamana amina zanaka olona mpanankarena foana hatrizay dia nisy ny namana hoe nisy kely vitana ny tena dia nitondra anahy ho gendarme tamin'ny tamin'ny fotoanandro tamin'ny 2093 dia niditra maramila aloha 93 zany 96 aho dia niditra gendarmerie izay tao ambositra nifanana 7 volana dia tao moa nivoaka tamin'ny école tamin'ny 97 dia nanao maramila gendarme tany Arivomamo dia avy tao moa nisotony rasiraka zay chauffeur rasiraka teny ny intérim tamin'izany ny président république tamin'ny 97 98 99 2000 moa ny tena affecté tany Mantsara gendarme ihany 2001 tany Antsoy dia nitohy aty Asirabe 2003 jusqu'à tany Betafo gendarme ihany dia amin'izao fotoana zao moa tonga tamin'ny Tabataba 2009 dia masika ny vitana koa ny tena koa lasa CT membre du congrès de transition tamin'ny 2010. Raha ny tantara momba anakay zany ataoko fa lavalava raha ohatra ka hoe journaliste fa za zany dia agnisan'ny zanaka olo nafiady gendarme ny tenako aloha nanaovana setra politika ny finoko moa dia raha mbalala fa katolika za tamin'ny voalohany dia vita batemy première communion confirmation ary izay tao opéra tao dia amin'izao moa tamin'ny 2005 converti na hoe tafiditra musulman za amin'izao zany musulman amin'izao fotoana zao dia ohatran'izay zany momba mikasika anakay aloha amin'ny lafiny iray fa raha le histoire ny fiainana aloha zany amarako anareo mitantara mikasika anakay par sens no niveko eto sahala amin'ny hoe irak'Andriamanitra zay olo anaka mpanasalamban'olo ny tenako zany olo zay tsy eritreretin'olo hoe ho afy amin'izao sehatra zao sy na hoe ho afy gendarme fa tafiditra amin'izao député zao zany dia hoe sahala amin'ny hoe misy irak'Andriamanitra hoe avoto tanànanao hoe eritreretiny sasany hoe rediredy lizy fa zavatra mipetraka za tsy olona manakatao na hoe manana hoentimana hoe tafiditra amin'izany sehatra goafana sahala amin'izao anao député sahala amin'izao fa sahala amin'ny hoe risque ihany lizy risque ihany satria tamin'ny 2007 fa lasaka député ihany koa aloha zany sahala amin'ny ambition fotsiny lizy fa tsy dia nanana fahavona loatra zany fa dia fitiavako an'lizy fotsiny zany izy dia efa lany aho tamin'izany fa noho ny resaketraky ny fitondran'ny ravalomanana marika moa tamin'izany dia sabatevana dia lasa sy lany tamin'izany dia zay zany nataoko anay hitan'le olona zany tamin'izay hoe manana an'izay fitiavana an'izay politika zany fitiavan-tanindrazana dia tadiavin'ny Andriamatoa Andrazela hoe natao CT tamin'izany 2010 zany ohatrohatran'izay anakay zany sy hoe sy sitrapoko loatra le nanao an'izao raha zao fa tenin'Andriamanitra le sy afaka ilanao le zavatra zany ka raha anao dia ino natao anakay tafiditra amin'izao sehatra politika zao zay Betroka zany raha mahafantatry fa Betroka dia anisan'ny tany andalam-pandrosoana tsy hitan'olo zany toerana zany dia malaza fa hoe fambolena rongony famonoan'olona halatra dahalo maro zany leky zavatra mifamaofao agnatin'izany toerana zany satria tany lafitsalela lalana zany dia nanjakanjakana kolokolo zany nanjakanjakany zay olona tonga any zany mpiasa mpanjakana hoe nana herim-pamoretana na hoe nanana raha dia nanao an'izay fangalam-bola amin'le olona satria tanàna zao zany azonao tanàna misy arena misy omby misy zavatra rehetra zany misy sakafo misy vatosoa misy iny ka dia ny olona tonga any zany dia manam-pahefanao dia fenoko tapony miala avy any izy
raha ohatra ka za zany tafiditra nytondraton'izay zany zany tsy hoetrehetiny sasany hoe ho lasan'izany toerako zany io tamin'ny 2010 sako mitenanao fa nisy fovany Betroka zany amiko tamin'ny 2010 nitondrako jusqu'à amin'izao fotoana zao. Za tsy niteny amitsika hoe lasa mirakla ve sy alasan'ny hina ve ny kolokolo sy alasan'ny akory ny resaka sandahana fa aoko mitantara tsara anazy afaka midina sy olotena koa nareo zany mety hagnatiady any ahoana moa zavatra misy amin'izany toerana zao tamin'ny nanomboka tamin'ny 2008 neny agny sy ny 2010 ny agnaty. Ka raha ohatra nareo agnontany an'izay hoe niza moa Nicolas RANDRIANASOLO zany zaho zany efa manana an'izay sansy amin'ny fiainako zay foana satria izy lazaiko taminao teo zay lay tokana ny tena za tsy manana rahalahy fa zaho ihany zanaky mamako raiky tokana dia nabaviko telo manada telo mirahavavy dia tsy dia nanana etraketraka koa tamin'ny fahatanorako fa hitanao mamafy ady anazy zay zany tsy dia ilany fotoana amin'ny resaka rendrarendra madinidinika fa hoe inona mba hihinanako sakafo mba ino mba hanampeko andray aman-dreniko ohatra zay zany agnatin'ny saiko foana zinao zay zany nahatsara-nakay nanambady satria tamin'ny 2010 aho vao nanambady zay za vao nanambady satria mbo nieritreritra hanampy ny fianakaviako eny aloha zaho satria telo mirahavavy ny zandriko daholo izy io tsy dia manan-katao ny taotaoko sy ny fianakaviako tsy manan-katao ndray aman-dreniko moa zany izy nao nisy séparation sy ny reniko ny papako aloha manan-katao ihany fa tsy dia atao manan-katao fa tsy nivako lohanay tsy dia salohanay zany izy fa zay zany mamanay ny tena de miaraka tamin'ny fiainanay ka rehefa mamanay indrisy fa maty izy feo 420 taona dia io moa lasin'Andriamanitra daholo izy zany dia zay zany mahatonga anakay hoe nanana an'izay ambition foana zany aho niakatra foana zany ny rahako zany rehefa nahazo setra politika zany aho dia nahainana mitamby lehibe foana aho nahainy lapy amin'ny lehibeko foana. Saotra indrindra député fa mahafantatra an'izany rehetrarehetra zany ny anatin'ny asan'ny député moa ny hoe miserasera amin'ny olona zay mifidy azy manahoana ny endriky mifiry-seraserahan'ny député amin'ny olom-pirenena rehefa eny anivon'ny district eny indray ka za moa koa raha ohatra ka miresaka aminareo sahala amin'izao azinao sahala amin'ny hoe mandio tenako aminareo fotsiny aho dia hoe misahala amin'ny hoe marina aby zavatra tenako aminareo rehetra fa raha fagnotany anakay nareo zany any amin'ny toerana zay misy anakay miverina tamin'ny paoziko taloha aho maha olo-sotrahy agny aho any Betroka zany manao kilaoty manao pataloha mandeha tomboka mandeha bazary mandeha ohatran'izay zany fa zany afaka constatena fa tsy hoe sarotry aminahy teny aminareo eto hoe mety tsy hinonareo raha ohatra ka miteny zany aminareo eto fa za dia mitovy amin'ny hoe Nicolas RANDRIANASOLO d'origine tamin'ny taloha ny fombako lafa any amin'ny toerana zay misy aminahy fa raha za Antananarivo ty moa zany obligé zany satria raha malala zany anao raha ohatra autorité salavao zany azinao raha manao akanjo rovidrovitra dia sahala amin'izan'olo adala anao zany azinao dia magnaraka ny toetrandro aty Antananarivo zany ataoko rehefa tonga TV Antananarivo dia manao makravaty manao akanjo mahasilamo anakay sy indraindray fa tsy dia manao fiangitrengitra loatra hoe ohatran'izany fa tena zava-misy zany fa ny firesako amin'ilay vokako aloha dia zay rehefa any amin'ny toerana vafidy anahy ny tenako dia manao ny toetrako hatrizay zay fa mampivory olona député sa miresadresaka amin'izay olona eny an-dala ka za zay monko lalagna amin'ny lalagna ato sy apetraka ato rehefa misy lalagna lany azinao tapitra ny session anao dia manao tatitra amin'ny vahoaka anao zany anao fa tsy mipetraka amin'izay fotsiny député fa za ny député Nicolas RANDRIANASOLO ange mbalako anao izy ataoko anao zao hoe Betroka anjara-pandrosoany za mitady financement amin'ny namana zay malala-tanana satria haiko loatra ny pauvreté na hoe fahasalanan'ny olona aminao dia tsy maintsy midina za mitady financement kely amin'ny namana zay malala-tanana mety koa nazareko amin'ny hoe resaka vilagny zany angadin'omby zany masombolo zany le fitaovanao entin'olo hiasa zany zay no nataoko dia zay mahatonga amin'ny tena zao tsy voatery hoe miandry tatitra fotsiny vao ny fanerasena amin'ilay vahoaka koa zany fa rehefa misy créneau kely zany dia fa misika amin'ilay vahoaka koa zany fatary fa aminany Betroka rehefa midinany au moins 100 personnes par jour no milahatra ao tokotaniko tady fanampiana foana zany tady sakafo zany tady fanampiana miresaka fahasalamana zany na amin'ny fianarana ankizy ka ataoko fa ny fanaserasarako amin'ilay vahoaka zany tsy dia voafehy amin'ny toerana hoe tokana ihany fa matetika zany iresaka kely momba ny Covid-19 ndraitsika député amin'izao efa any amin'ny firenena lehibe dia efa miverina foana ny hoe Covid-19 andian'ny faharoa andian'ny fahatelo antenaina fa tsy verina eto amintsika ny andian'ny faharoa fa raha ho an'ny député Nicolas RANDRIANASOLO kosa inona mety hoe lesona tsara sy tonona tamin'ny fitantanana n'iny crise iny ary inona ny tokony ho hatsaraina ho an'izay mety hoe sanatria hiverena indray amin'ny ty taona ity izy moa manimba zavatra betibe manko resaka Covid-19 iny fa ny zavatra hitako lesika fotsiny zany dia hoe ny fagnatanteranao zany fagnamezanao vary fagnamezanao rano le olo tsy dia tsara satria tsy ho araka ny fanjakana io na ino na ino zany
fizarana vola hoan'izao tsy mety zany fa tokony amafisina ny fanafody any amin'ny fotony. Igny zany tokony concentré amin'ny fanjakana zany. Amafisina ny ilaina amin'ny fanaresakan'aretina zay. Satria manjary miteraka problème be amin'ny fanjakana zavatra eo am'izao fotoana zao. Satria tosika fameny tosika zao de manjary simba le sain'ny mpitondra azinao. Potiky misy zany hoe manimba imaginao zavatra zay. Fa fomba tokony atao de hoe raha nanao an'igny zareo raha nanao an'igny hoe inona ny tokony laharam-pahamenta misy Covid-19. Niany io de zay hoe tsara le nanao le hetsiky mizara vola sy isan-karazany fa tsy tokony sy mata mihitsy satria sy ho araky le fanjakana nanao zany de tokony sy mata am'zay zany le saina. Fa raha nisy ny vola be nomendreo mpamasy vola sika reo baira reo zany tokony amin'ny resaka fanafody sy ny resaka hoe rano no tokony resandreo tamin'ireny de mba hafana zany sy hanan'ireo fanakenana amin'ny vahoaka malagasy. Satria misy fanakenana be am'zay hoe nagnino zahay tany amin'ny Vombendroy tsy nahazo tosika famehana nagnino zany zao nefa ny vola nomeny mpamasy vola reo koa le tsy natokana Antananarivo Samborerena na Fianarantsoa hoe tenenina no Tomasangana hoe ny olona misy zay zavatra rehefa hoe ho an'ny malagasy manontolo. De nanarina be le zavatra ka. Le io le communication raha anao moa de tsy mahay communication loatra koa azonao de mazary midolam-potoana farany. Zao zany le problème. Masala aminay moa zany agnisan'ny olo niaraka tamin'Andriamatoa Herazanampiana tamin'ny fitondra taloha tsy afaka mikritika aloha hatreto hatram'izao. Tsy mikritika fitondrana aloha. Fa mizay hoe inona ny fomba tokony resako an'ity rehefa afaka 3 taona agny avy mbola manisy aza fa mbola tsy misikera fa mbola manisy hoe zao tokony ataonareo. Magnaraka izy sy magnaraka izy agny amin'ny 4 agny azavo am'teny hoe velo ranonareo kosa n'izy zao hoe velo ranonareo kosa n'izy zao hoe fa nazy tanteraka zao. Fa zao aloha mbo manana temps libre izy mbo manana 3 ans izy de anao ve de fa isikera sady sahala amin'ny hoe alahelo kana fotsiny anao nalahelo toerana hoe resta amin'ny fividianana olo toeranao de lo mangena aloha. Araka fahitan'ny député azy hoe nomena toerana sahaza zany ny antemera-pirenena tamin'ny fitantanana n'iny crise iny. Tsisy zay zavatra nisy satria nomendreo vana loatra zany ny eny amin'ny CCO. CCO eo ihany fa nomendreo vana kosa ny gouverneur. De ny député zany sahala amin'ny hoe sy zavatra hain'ny député mihitsy. Fatarinareo fa ny député nge mahafantatry zavatra any amin'ny sisisy tany any. Mahafantatry ny problemen'olo any amin'ny fotony zany ny député. Ay mahafantaran'olona hoe gouverneur na hoe olo aty ambony aty ny problemen'olo amiko any andriry. Ambanivohitra zany. Tsy possible zany tato. Fa za député no mahafantatry ny zavatra problemeko hoe zao ny problème ato an-tranoko ato sisy sira ato. Sisy menaka ato. Sisy an'izao ato satria de zany vadiko aminay iny. Ohatrohatra exemple ameko anao hoe zay zany lazany vadiko aminao hoe mba vidianao sira tsika vilany sira. Za zany mahafantatry zavatra anatin'ny tokantranoko. Zay zany ataoko ny resaka hoe mba nomeny lanja foana ve député tamin'ireny Covid-19 regny ny fagnatanterana ny asa moa tena tenenina zany na ohatran'izao. Reo mamaraha foana moa zany hoe tsara fantatry fa zao raha hoe ny député tia ny place-ny ty tsy maintsy manao zavatra foana zany ty avalevoaka azy. Tsy revoaka mifidy azy. Ka raha zavatra menao ny député zany azinao mino fa tsy zavatra mivily lalina zany zany fa tsy maintsy concentré agny amin'ny toerana zay misy azy. Fa reo zany sarotsy zay zany le olo zay mitantana ary azinao de manjary mieritreritry rasiny koa zany azinao tadiavy ny mieritreritry nataon'le olona zay député. Azinao le olo tsy mahafantatry an'izay. Fantatsinao nefa ny député nge fidim-bahoaka. Ka raha fa ny député manao dérapage na hoe manao fahadisoana am'le olona maitiny de ty ny sapahiny farany. Ka diso ihany ny fanjakana raha ohatra ka tsy nijery an'izay hoe ahoana ny mba tokony ampisany zavatra ty hoe hoidina any amin'ny fotony mba apprécier l'émission mba hahatonga ny olo sy menimena. De tokony député zany tokony natonga zareo hoe tiranga misy vary 3 gony ataovy zay votany ty agny. Moramora nge manao communication am'le vahoaka am'zay fa tsy ampitona zay. Fa anao zany de tsy mahazo anao fa satria sisy valanaretina Covid-19 de tsy azo. Da sao fa zay manerana vahoaka manerana ny fitondrena am'zao fotoana zany am'zao fotoana zao zay zavatra zay. Ka le fitantanana hoa tsy ataoko petatoky io. Tsy atao resaka hoe andrakandrana io. Fa sahala aminakay zao ny député ty zao ty karamako ty samboa ty za mpana politika ny tena koa sahala manana tanimbary zany ty politika ty. De mitarina zany za sahala aminak'Andriamanitra. Ka sarotry aminahy anao dérapage na anao fahatantany za tsy hitanao anao ferana borderozy volamena anao an'izao business anao zany. Fa ty de efa mahavelo azy satria sahala amin'ny rano tanimbary hoe tahalako raiky ty na tahalako roa de sy avelana akay ve ty raha ohatra kaiky mikolokolo an'ty tanimbariko ty. Zay zany politikiko.
fa sy hoe tanambe amin'ny hectare maro aho kanefa sy vitako zany farany zany dofisy potony farany zany sino agny ane problème le olo manao politique sahala am'zany fa Nicolas RANDRIANASOLO mitandrina am'zany satria agnisan'ny teo akaiky ny filoha teto aloha ny tena koa zay agnisan'ny nagnanany confiance nefa sy nanao dérapage na hoe nanao fandika-dalàna zany nanao hoe ny filiation ny pouvoir zany de nanao no fahatany zay zany mahatonga ana sasany mbola misy menimena anao député zao député tamin'ny fotoan'andro ny hery zarampiana zany sy nanao dalàna ve de am'izao fitondranao sy fatako ty zao ve de anao dalàna eo de aleoko mitanina fa de aleoko sa mana politique n'olo kely foana eo hoe politique no ataoko de débat politique fa iaho siditra amin'ny kolotiny hoe misy raha na misy an'izao ty voagna kay de hoe ina Mpanolotra Betroka ahoana ny mba azahoako zavatra amin'olona ty zay manakatao entiko any Betroka ahoana ny mba ahafahako mba hoe sy avoandranakay amin'ny fiainako zay avao zany zavatra tanemako am'izao fotoana zao raha apetraka débat politique amin'ny assemblée teneninao ao ny fanasavana fa raha andehanao business na efa adevitra amin'olo zavatra ambadika any tsy manana fotoako zany Nicolas RANDRIANASOLO so raha efa andresanao teo amony resaka kolokolo fa araka ny fahitan'Andriamatoa solombavambahoaka inona mety ho sosikevitra mahomby indrindra entina miady amin'ny kolokolo atao Madagasikara ny kolokolo ene io jamais gn'olo manana fahefana ambony supérieran'le olo zay ambany fahefany ka ilaza fa hoe hahafoana kolokolo tsy possible zany raha tsy misy fandraisana andraikitra feno tena be tena hoe andraisana fandraisana fanjakana feno hoe ampiakarina 100% ny karama fanjakana manontolo sy tia tegna ny mpitona zay manana fahefana zay fa io sy afaka zany tenanao zany na firy taona raha sy manana fahasena am'izay zany ny olona mitondra de manana comportement sara ny olona mitondra fa io nena manana comportement sara Nicolas RANDRIANASOLO ka manana staff be dia be nefa manao zavatra tsy mety de eo ihany ny eo e sisy olona nanana confiance aminao zany reo baira reo na reo na malagasy manaky anao azy ohatra ka hoe ianao namako sao ny président de la république kanefa raha manao kolokolo ianao manao zavatra marobe anao ataoko anao fa sisy dikan'izany maha président anakay satria anao manao fonaka nefa za magnadio tetika matoko teko satria za tsy manao sy hain'olo zany ka anao itenen'io kolokolo sy afaka io satria ambarako anareo de zao e Andriamatoa Andrazela nge filoha am'izao fotoana zao ny ambarako anareo nanao vely rano izy araky teneny vely rano fahatelo amby folo fa mitenenareo zany fa sy afaka ilaza izy fa madio sy afaka ilaza fa aramaso ny olona an'io ny Andrazela nanao vely rano tamin'ny malagasy manontolo fa tsy ny olona akaiky anazy manontolo reo mampanao aby satria 10 taona sy nytolo Andrazela nge manakatao e manakataony izy fa ny olo iaraky aminazy ao sy nanana fahefana agnatin'ny 10 taona zay tondrany ero zava-piainana zay sy sotrondreo rano sy misy mitady raha hoany ao aloha zany baika sy mieritreritra zareo zany Mpanolotra Madagascar sy mieritreritra zareo zany hoe ino mba hagnampena ny président Andrazela ty fa anazy de vola posy ahoana zao aby ahoana sarosarotra ny ahafahanao efan'ny kolokolo na hoe Mpanolotra Madagascar raha sy manana fizarevana lavitra anao zay manana fahefana supérieurna ambony zany asazareo tako tenena ka mila fasahinao ma ohatra zao lany filoha zao hoe Andrazela io tokony sokatra izy na amin'ny fitondrena na raha valimana moa de fa hita fa mibaribary fa hoe Mpanolotra tena hoe namanao sara fa tokony sokatra Andriamatoa Andrazela zany amin'olona zay tsara sitrapo malagasy na de hoe na hoe nandeha izy hoe nandeha manana ekipany izy mba hampisy stabilité ho azy amin'ny politique fa nefa sarotra zany fa raha ohatra ka manana fitiavana Mpanolotra Madagascar tokoa izy de zany no ataony de hitanao fa milamina izy rehefa anao manao zavatra milamina ampitonina azy nareo de mitenanareo fa mandeha sara ny zavatra rehetra fa raha anao zany manao zavatra sy ampitonina dia zay safanafona izy Andriamatoa solombavambahoaka tonga sady eto amin'ny farany fandaharantsika inona mety hoe hafatra tianao ampitaina ho an'ny olom-pirenena sy ho an'ny olona mifidy anao indrindra am'izao fiatombohan'ny taona 2024 izao ny ahy moa zany de hoe mifivavahana fotsiny mba ho tokony conscient daholo nydretrezinao hoe tokony tonga siany daholo nydretra hoe todika amin'Andriamanitra foana ambony ty tany ty izy zany mamonovany zavatra rehetrarehetra zany tsy tokony salavahina lavitra ny saina fa hoe mosary za hoe fa de tokony manana fahatokisana koa ny olona mpitondra tokony manana fahatokisana koa zany ny olona zay minday anao ka anao igny na nomenao fahatokisana igny anao nomen'Andriamanitra fahefana dia agnisany izy zany hoe tokony asa loha aminao entiny de ny mpitondra koa moa zay so de varira anao zany fa hoe sy manana andraikitra anao hoe manana andraikitra anao satria anao
zay agnisan'ny olona nomeny vahoaka fahefana sy tondra. Ka zay raha zay zany tokony agnaty sainako hoe manana olo entiko. Ka raha manana olo entiko zany aho de hoe miasa andavanandro hoe inona no hohanin'ny olo entiko sa tokantragnona koa zany hoe ino koa hohanin'ny zanako androany, ino koa zany hohanin'ny zanako rapiso. Zay zany tokony agnatin'ny sain'ny mpitondra zay manana fahefana eto amin'ny tany sy ny firenena. Zay zany tokony asalohantsika zany. Isorana sankasitrahana be da be anao Andriamatoa solombavambahoaka nanaiky ny vahiny tato anatin'ny fandaharana aramaso misaotra anao ihany koa nanaiky nandray anay teto amin'ny toeram-piasana hoe tombobrota anivon'ny anteny miram-pirenena. Ianao ihany koa dia isaorana nanaraka ny fandaharana aramaso dia manome fotoana anao indray amin'ny herin'ny anio toy izao. Mankasitraka tompoko.